ny tena kristianina dia tsy mitanjaka rehefa miakanjo. Misy ny miteny hoe fa tsy haintsony ny tena kristianina sy ny saritsarina ankehitriny satria dia samy mandeha mivavaka mamonjy fiangonana avokoa rehefa alahady ary raha nytaniana dia mino an' Jesosy Kristy daholo. Rehefa jiniana nefa ny tenin'Andriamanitra dia hita fa tsy marina izany satria ny tena kristianina dia miavaka hitantaratra ety ivelany ny ao anatin'ny fo dia ny fankatoavana an'Andriamanitra sy ny fatahorana azy ary ny fanajana ny teniny. Ankehitriny moa efa tsy mahagaga intsony ny fitobahan'ireo akanjo mamoafady, zipo hatrany apotope, shorta kely fohy dia fohy, pataloha mifinjifinjy fatratra, akanjo mampiseho tsotro izao ny fitanjahana. Aza tohiny ianao raha toa ka tsy kristianina na tsy miara-dia amin'i Jesosy Kristy satria ara-dalàna izany ary tsy mahagaga satria fanao ny maro anivon'izao tontolo izao. Fa ianao ry kristianina, ianao izay efa nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tomponao, tsia aleo tsorina avy hatrany fa tsy sitrapon'Andriamanitra ny akanjo mamoafady, mitanjaka ary mampiseho vatana. Dia mety hiteny ianao izao hoe izany ny lamodiko, inona ny maharatsy azy? Lamody tokoa fa lamody niza aloha ary lamody avaiza ihany koa, fantaro ny poirany. Jereo ireo tanjona nanaovana azy dia atakatra ianao fa ratsy ary tsy tian'Andriamanitra ny fitafiana mamoafady. Ny fitafiana tsy montina andavanandro moa iny fa hita foana na eny an-tsena na eny an-dalambe, fa ny tena mahonena ny tompo indrindra koa dia ny fitafiana tsy mendrika nefa dia entina mamonjy trano fivavahana, hiderana an'Andriamanitra hoe ankalazana azy, hanomezana voninahitra azy. Mba fantatsika moa hoe Andriamanitra masina io Andriamanitra io ary izay manantona azy dia manantona azy amin'ny fahamasinana. Ka ahoana rery kristianina malala no asahintsika hanantona azy kanefa ny fitafiantsika aza mampalahelo azy? Hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra, ary toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamontinana sy ny fahonoana tena. Fantaro anefa fa ao anatin'ny fahalalana ny kristianina. Andriamanitra tsy mandrara mihitsy ny tsy hanaovana pataloha na hoe tsy haingon'ny vehivavy fa ny mba hanaovana izany ampahamontinana. So madiso hevitra koa mantsy fa ho an'ny tena kristianina marina dia tsy misy ny hoe tsy maintsy na tsy tokony fa ny fanahy masina ao anatiny mampafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe tsy fatahorana ny pastera na mopera na mpitarika fivavahana no akanjona montina fa ny fatahorana an'Andriamanitra sy fanajana azy. Noho izany dia tsy tokony hararotina ny fahafahana ka andehanana araka ny nofo araka ny voasoratra hoe fa efa nantsona ao amin'ny fahafahana ianareo rahalahy nefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo izany fahafahana izany. Aoka ho fantatsika fa ny fiakanjona mitanjaka voalohany dia fanomezana toerana ny fanahy maloto, antsointsika mahazatra hoe devoly ao anatin'ny vatantsika. Manaraka izany ny fitanjana dia mampirisika ny hafa amin'ny fitsiriritana izay afara amin'ny fijangajangana mihitsy, izany hoe mampanota ny tena ary misarika ny hafa anota ihany koa. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Ahoana nefa ny alantsika amin'izany? Voalohany indrindra dia asan'ny fanamasina ao-pontsika ny mampafantatra fa tsy sitrapon'Andriamanitra ny fitafiana mitanjaka. Avy eo dia anjarantsika ny mankatoa miala amin'izany fanao izany ary mandray an'i Jesosy Kristy ao am-po dia ho ataony mankahala izany sika ka ho tafala ho azy. Fantary fa fitiavana ny fiarahana amin'Andriamanitra. Raha tsy azy sika dia akatoa azy hanao izay tiany ary aro ny tenantsika. Tsy didy na lalàna ny fiarahana aminy ka raha manolo tena ho azy ianao mibebaka amin'ny fahotanao rehetra dia ho arotsaka ny fanahy masina ao anatinao ny fitiavana azy ary dia ho mora aminao ny ankatoa ny teniny. Hiteny ny hafa hoe montina loatra ianao na hoe tsy manara-damody fa maninona moa raha tena kristianina marina ianao satria izay no andovanao ny fiainana mandrakizay. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra mampianatra antsika handaza toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao.